fampianarana zay ho aroso indray orenesy nyzao tontolo zao. Ny rary soatsika etra samy hotahina soasady eo mpandenesana zao fampianarana izao, ary dia miantso atsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Yahva no ny tenandry anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy ny dikan'izay, zay no porofotsika eto indray. Dia matoky koa fa samy falidontsika totokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Yahva, Yahva. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo, ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka, ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, zay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleo tsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany, dia zay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorinan'izay izy nafantatra azy zay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io, Moshe na hoe Moïse ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny Silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Mialoha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokory zareo mianaka ireo, satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorinan'ny Abrahama. Ka ho jerevantsika aloha zany ndao tsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia ho jerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava ho azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo ngambany izy io. Andao koa no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy. Dia manaraka tsika ataoko miadana be mihitsy ny fandehany tantara, dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Dia efa meko moa ny daty araka ny teneko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 tany nisy anazy io. Zay ho jerevako kely vetivetika eo.
valova rahantsika maso kely zay sary zay aloha hoe tany hoany nisy an'izay tany amtaona moins 2000 ary Mose kosany dia tany hoany amtaona moins 1500 manodidina tany zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoakantsika teo any hoe tany amtaona firy no tena nisy anazy io ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany ka izy moa zany amin'ny mahebreo anazy amin'ny majiosy anazy amin'ny maisraeliana anazy satria izy no niteraka an'reto israeliana reto dia ao amin'ireo israeliana reo zany hoetantsika ny boky zay zany izy andaraka kely an'le tantarantsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsiny fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany dia Mose koa tany aloha be tany ary izy mianakareo niantsona niara-ny antson'io Andriamanitra io dia hojerevantsika iza le nantsony dia hitanareo tsara fa le nantsony izy mianaka irio dia le hoe Yahva ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva zay zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io no raha ny Andriamanitra Abrahama io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy izay le voalazany amin'ny Isia 7:5 sy ny 2 Isia 7:5 sy ny 2 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo zany hoe tia resantsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no entanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany nantsona hoe Moïse na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny silamo dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana zay hoe Yahva zay oloatra rehevantsika daholo zany zay ka nidirantsika ho Mose dia tsy maintsy hijery ny taranaky Abrahama antsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny ary ny mahafantatra n'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io Mose zafikeliny zany dia izy no nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana zay hoe Yahva dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony era ty ato misy ohatra hoe encyclopédia Abrahama zany misy ohatra io zany zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme zany hoe zareo jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra jiosy ndresana dia Abrahama jiosy razamben'ireo jiosy reo izy io dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia 19e siècle avant l'an 0 cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'izany Abrahama zany zay razamben'ny jiosy na ny Israelianina
tany amin'ny taona moins 1900 tanoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany amin'ireo ohatra hoe hitantsika amin'izany ohatra hoe ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tanoany. Ary ohatra hoe jerevantsika ty sary ray ty dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy izy. Zay sary jerevako reto moa zany resaka zany fa tsy ny sary eny mitokantranonareo any. Mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tanoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany. Dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokin'ny Jios satria ny Jios no manana an'io boky io. Zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky nosoratan'ny dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantaran'ny Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tanoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky Sefer Torah ny Jios satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jios zany boky tranainy. Zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raitsika zao ny bokin'ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny bokin'ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany Israeliana satria ny mpaminany farany Israeliana dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany Israeliana dia Yahoshua. Ary io ilay hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy. Io ilay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ. Zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Tsy andriamanitry ny Israeliana io fa andriamanitry ny Grika miforoporon'ny olona fa tsy andriamanitry ny Israely zany io. Zay izay. Ka taorinan'ny l'an 0 zany vao ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka noho izany zany taraiky be le izy. Tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe mandritra tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikariko an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tanoany na dia replay tena hoe mba ny tena nikariko zany ka azo atao ny karoka an'io fa tsika tsy dia karoka ny dietsika fa hoe io ny tranainy indrindra ny mahalala an'Andriamanitra zany. Tsisy afaka maly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra ny tantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany jerevantsika tindray aloha Moïse moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany dia tsy maintsy ataontsika zay fa le anarany hoe Moshe anarana Jiosy zay. Eto indray tsika zao mahita hoe voanoka mihitsy tsy dia zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le vao nesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune. Il serait mort en 1445. Zany hoe ny fikaroan'ny pikariko an'ireny
le mpikaroka an'le ina moa zany le mpikaroka an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tanoany no nampisy a Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy zany tsika rehetrarehetrarehetra hoe na ny bokin'ny Silamo koa raha mbola tateorinana be mbola vovokakoreala izy zany reo raha tsika mamaky Dôdy hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy a. I databe Moïse ndray zany a de araka ny vola teo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena misy iny atsika jery toerakafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toerakafa atsika aloha aty ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le ny vovakitsika teo aloha jery hafa tsika. Mbola tsy mahita atsika aloha fa nareo ikariko kely ihany le hoe mambe-polo fanareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany. Ty zao misy anakaiky kosa ty araka ny fikarohana nataony aloha afaka mikaroka daoly nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny ty ndray zao ato a na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako ny mentidy eo izy ty portrait de Moïse non Moïse Ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Lévi izy zany a naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany hoany any hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany a sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany a moins 1900 ny dadabe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andivy tany Egypta mandritra teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 atsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 elanelana de 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erreur kely misy marge de erreur kely fa le tranainy tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranain'ireo ary eo anatin'ny Torah ny Jiosy mihitsiny no misy an'izay zavatra zay ary ny bokin'ny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny boky soratan'ny Abrahama sy ny boky soratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany rovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra amin'izay no hitantsika amin'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrentsika ny bokin'ny Silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 vao nisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena de hoe mamonjy olona tsika aiza ny fomba hamonjena olona de miteniny marina dikan'izay ntsika jery za tsy mamorona mihitsy ny fa boky foana no resatsika hoe alo rahatsika kely eto zany amokany hoe tamin'ny taona fendray ny voan'ny bokin'ny Silamo zay anjerevantsika eto zany de trany dia avoakatsika ry zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ara de milazany zany ny sary rehetra koa ny teny an'izay il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet car l'intermédiaire de l'argent
par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokyny silamo kosa zany izay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany ho any. Zany ny taona nanamboarana anazy zany zay. Satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tindray misy mbola fanazavana anankiray. Quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle, des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany le izy, zay ny tena tinitenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsiny mazava teo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany. Dia ny voalohany dia tany moa zany dia ilay mpitarika anazy efa aketsika tanareo tany dia toy ny anisan'ny mpanoratra toy dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632 1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny création créateur an'ilay izy dia efa hitantsika tanareo tanikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalan'ny fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany raha mijery dia tany amin'ny taona 1612 sy misy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny teresaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa tsy ny Solamoko miteny hoe Andriamanitra Abrahama, ny azy moa teny hoe Ibrahim ny anaran'ny endry ndray, fa Eliam miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no ahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abraham dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose izy Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany le izy nidikan'izay sary io, satria Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia zay no tokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerefantsika amin'izay re any amin'ny Sefer Torah. Ino ato hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrina ny soratan'i Mose, zay ny ato hoe Sefer Torah, boky nosoratan'i Mose io. Ary boky nosoratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'ny Abrahama, ary anatin'io ny tantaran'i Mose ny arahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama dia tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka amin'ny bokin'ny Jiosy, ny Sefer Torah, satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany ho any, ohatr'izay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa, tsy dia tsika tsy miady hevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa ny jerevantsika hoe iza ny trandray indrindra. Fa akamatra ny izay dia mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity, fa ny jerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien, ary iza ny tena tranainy indrindra, fa any no ahitantsika ny fahamarinana. Dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy referé amintsika zany amin'ny bokin'ny Jiosy, ny Sefer Torah ny Jiosy. Antsika hoe jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato.
zany hoe manometsika dana foana zany a hoe zao ny fomba fijery ny famarinana de afaka midinenao koa ry afaka mijery. Ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina. Le Sefer Torah en hébreu, livre de Torah, ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel, Sifrei Torah, est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany de milaza mihitsy ny hoe ny Sefer Torah de ny bokin'ny Jiosy lay tena tany aloha tranainy indrindra zany. Zay ny tena tenena am'izay sary zay zany araka ny voalazato zany. De ao anatin'io zany no teny nambaran'ny Moshe, livre de Moshe na hoe Pentateuch zany. Production d'un Sefer Torah io ambany indray. Selon la loi juive, un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse. C'est le Pentateuch. Le Pentateuch zany. Zay. Ka eto zany lay eto hoe Sefer Torah zany de le boky 5 sorata amin'ny Moshe, zay le hoe Pentateuch zany. Zavazany am'izay ohatsika rehetra. Zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny sorata amin'ny Moshe. Le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0. Io zany tany indrindra. Mazava ho azy zany fa raha ijery anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika de ijery ny anarany araka ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy io. Ary tsika manana to Elia manana andao jerevantsika tola hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama de anaran'io Andriamanitra io de iza ny anarana nytonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany. Zany hoe zay tateoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena. Ny antony raha mahita ny original ve ianao tsy le hoe makany ny original automatique nge zany. Ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anaran'ny Andriamanitra marina original de aloha zay nytonoany Abrahama sy Moshe no jerevantsika. Iza ny tonoany zareo araka ny Sefer Torah ny Jiosy satria mazava be hoe livre en Torah de sorata Moshe mitatsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe, io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany. Zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis, Exodus, Numérie, Leviticus ary Deutéronomie. Zay moa zany livre soratan'ny Moshe zany fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokin'ny Genesis. Endao tsika ary hijery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy de iza le nantsoiny araka ny bokin'ny Jiosy atria de mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra ne. Amariko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany de mpamonjy olona ary mpanavitra olona de misintona ny olo andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina mamonjy manala ny fahotana ary tsy tia fahotana. Satria ny objectif an'io Andriamanitra Abrahama io de manala olona ny fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait. Zany hoe atao zay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abrahama toy communauté zay anarana hoe Yahava ho jerevantsika de lasa parfait ny olona miaraka aminy ary ty olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany Elia. Raha tsy zany ve zay antsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama zay tena maro io fa zay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao satria io Andriamanitra io de parfait. Raha tsy zany ve izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany fa ny ilainy de olona tsy manota intsony
ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitaonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony satria efa be dehibe ny tsy mpanota eto ambony tany izay miaraka amin'ny Elia, ary ianao anisan'ny antsoina satria io Andriamanitra ny Abrahama io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no nahatonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihaino ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo na rehetrarehetra reo. Na misy miteny ariana hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abrahama hoe Yahva io. Daholo rehefa tsika raha ny tenin'ny Mose mikasika ny dadabe Abrahama zany vaketsika aloha amin'ny teny gasy, lasa le teny gasy teo aloha amerina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 18 ataoko amin'ny teny gasy dia avy eo vadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 18 zao vakitsika voalohany. Genesis 18 ary nifindra ny ala teo izy ankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Siay tao atsinanany, dia nanorina na altara teo koa ho an'ny Yahva izy ka niantso ny anarany Yahva. Tsy izy io fa i Abrahama io resahany eto io niantso ny anarany Yahva i Abrahama zany. Ray izay Genesis 13:4. Genesis 13:4 dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anarany Yahva teo Abrahama. Ny Abrahama zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tamin'arany hoe Yahva. Taontsika ny hijery an'io anarany io tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatry teny gasy ange fa sy teny hébreu, dao vakitsika ary ny teny jiosy zany. Dia vakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy, amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4. 13:4 angamba izy teo 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia efa ampy antsika zany ty zao. Eto sika le hitan'ilay anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangotra koa dia hito le Yahva zao hito. Izy hoe aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Izy zao ilay ina moa? Ilay Yahva zao ty. Io. Ilay matotsika menamena. Io. Ty zao ilay Yahva ty io zao ilay anaran'ny Andriamanitra ny Abrahama io Yod Ea Evava Ehe. Io zany ilay anarana io. Zao ataontsika maitsomaitso eto ambany eto. Ohatrany tsy dia tsara. Da matsatsotsatra le tsoratra fa tsy manino. Io zany ilay anaran'ny Andriamanitra Abrahama dia hito ny famakinana azy eto zao. Aloha alefantsika amin'izay ty ampidirina. Io tafiditra dia vakitsika amin'izay dia ny fiantsonany ty anaran'ny hébreu ty Yod ty voalohany ty He ty faharoa ty dia Vava ty manarakaraka ty dia He. Dia ny fiantsonany io Yahva. Zay ny fiantsonan'izy io. Zay ny anaran'izy io zany rehefa vakiana. Hoe somary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray. Eo tsika aloha hijery tsara angamba leo tsika tsy andeha mijery ny tenin'ny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany dia aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany.
tandeazakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antson'io anarana io Yahva io de zao jerevantsika koa ny Mose zany iverenantsika le ato io de io le Yahva teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina ny tena famaky an'ity satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha de ho jerevantsika fomba famaky anazy de izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana zay ny zavatra misy zay de ity Yahva ty ty ody hevy ty ito famakina anazy ito zao io famakina anazy de ny famakinan'io ho ampianariko atsika rehefa aveo iod ia de ahasa de vea de ahasa dozony ahoana ny fomba anaovanao zany ka itinga io vakikio fa azavaiko andreo ny fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche de ny famakinan'io Yahva zay ho ampianariko anareo mihitsy aveo aloha jerevantsika fotsiny le sary zany hoe ty zany rehefa tena vakina am'izay fomba famakitsika normal de hoe Yahva dozany hoe nitako ato kosa ny ohatrany hoe W de ato amin'ty anelanelany ty tsy misy ato zany io teneniko io aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka dolo anakireo ahoany reo teny reo satria raha amin'io teny Yahva io de tsy hita io zavatra io de oziko mantsana hoe andao ho jerevantsika dolo ny dikany ary aloha ampidiritsika le mandeha zany iny de tafiditsany iny aloha de ndao atsika rijery ny dikan'ireny ndao tsika reo iverina makany amin'ny Mose indray de zay tsika vo iverina etotsika makato amin'ty teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha de rehefa hitatsika ny tenin'ny Mose de voavakitsika am'izay io ahoana ny famakina n'lay narana Yahva teo zany dao avaka itsika indray ny bokin'ny Mose zany zany misy anazy indray ary ikatra ny bokin'ny Exodus ny dikan'le Genesis aloha amin'ny teny Hebreo dia Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hebreo de ndao tsika ary hijery am'izay le Genesis misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode bokin'ny Exode moa de Shemot amin'ny teny Hebreo io izy io Shemot amin'ny teny Hebreo de ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo Exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay de vaketsika indray ny Exodus 15 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany Exodus 15:2 de hitatsika le forme le iode sie teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonina n'ilay anarana de alevako am'izay alevako en général aloha de idirako tsikelikely am'izay de aza mataotra fa hainao am'izay mamaky an'io rehefa aveo ty izy le zany le teny Azy Vizimrat ty moa zany ny transliteration n'izy Azy Vizimrat ka ity ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondrony ty ty fa ty ty zany ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny antsony ty ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le antsony zany ty le nantsony de inona ny famaky an'ity ty le forme hitatsika teo zao tsika trasy kely izy fa ty tsika manomboka mamaky teny de mahazava-be aminareo am'izay izy rehefa aveo ty le anaran'le Andriamanitra Abrahama zany io iode sie de inona famakiny an'io de ny famakiny an'io zao tsika aloha lefa tsika any inona famaky an'io zao lefa tsika any aloha satria averitsika ho tazomina io rehefa aveo de averitsika le mandeha inona famaky an'ity de mamaly an'izay indray ny famaky an'ity teny ty de itikatra ty ny famaky anazy ty ty io dongeky le alaiko sary indray aloha hoe de averiko aminareo alevako tsikelikely de am'izay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy ny famaky an'io de ity io
ary tsy hovaina zany ny dikan'izay. Raha vao mahita le forme eo de sesantsika de ia ny famaky anazy ia zay. De alefatsika any iny zany a de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau nakaiky satria efa ampianariko ihany nareo de mampianatra andreo za. Nahitatsika nyity forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa aveo satria mamaky an'le teny anglais tsy rehefa aveo hoe tia ny anarany. Ty zany a misy iode ehe e vava ehe ohatrany hoe ahoana ny afantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika aveo tena anarany izy io. De nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty a de vakina hoe ia zay hitatsika teo zao vakina hoe ia ty forme ty zany ia le vao ny vakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe iode ehe de ny vakina hoe ia io noho izany zany ny famakinan'ity voalohany ty zany ny dikan'izay a eo avakitsika ty voalohany ty hoe iode sy ety de ty zany vakina hoe ia zao ao a de alaitsika sarina iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ihany famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe mosy le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a de ihany famakinan'ity de mazava zany aventsika fotsiny izy a mba tsisy erreur le teny a ihany famaky an'io atsisy afaka mamaly an'zany sady hitatsika le hoe ia teo a de ny vakiny dadabe mosy hoe ia le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'zany koa tsy marina zany hoe iarahantsika ny tateo ely izy ary mbola ivelinatsika alaiko sarina iny zany dikan'izay de amprimitsika any a fa vita aloha zany anakiray iny de ia iny a efa lasany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakinany le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tsandeameko ly de aveo vao maky an'le anarana am'izay a ty zao aloha ngamba sady vakitsika ia izy my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe ia est ma force and song ary hirahirako zany and his become my salvation ary izy de lasa famonjenahy his my l zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de aranamboatra fitoeranao anazy a zany hoe ity ia ty zany a no Andriamanitra ny jiosy ia no anarany ito moa sao de tena mazavabe mihitsy izy eto hoe ia io ambony io ia na hoe iode he ia de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany l de Andriamanitra zany izy my l zany hoe amin'ny jiosy zany a ny Andriamanitra ny jiosy a de antsony menarany hoe ia lay iode sy he mazavabe zay tsisy edina hevitra tso fa de efa mazava ny teny dadabe mose hoe ia ny fiantsonan'io de ina indray ny fiantsonan'lay anakiroa farany teo zany ao tsika hiverina indray ary any aloha verina indray tsika am'ilay ato ihany ka dena am'le anakiroa farany indray tsika zany ito indray atsika efa nahitan'le forma hoe iode sy saingy ato indray moa nataony hoe yaoe nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ity transliteration ty a de tsy ahoe mihitsy nyvilo hoe navoan'le katolika romane hoe iaveo izy ny katolika romane satria ato amin'ny transliteration dia iava ny fiantsonana azy ato zany alaitsika sarindray la izy de mihitsy indray moa teny hoe iao io fa tsy iava zany de vakitsika indray la izy hoe disy koa zany sary zany fa ny famakinan'io a afetsika indray manjely izy ore ny famakinan'ity a reo fetsika alaina sary indray mandeha fa voakitika izy teo de zao araka nampianariko anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaikiny eto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de hoanandray raha famakinan'ity faharoa farany ty le ato zany ty faritsatyny azy moa gauche vers la droite a
de ahoana nyfanoratana an'ity le vava sy vava lavalava ehe ahoana ne famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de WAH de eo le natongadolo ami teny hoe oa fa tsy oa famaky an'io fa va mijiosy mijiosy de mamaky an'io hoe va ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amijiosy ny W de ve ny famakinana azy de andreo tsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy a somary jery taratra an'izay ne tsika zany andreo tsika jery kely taratra an'izay sary zay moa voatikako sa mbola ao apidiko le izy a de andreo tsika jery encyclopédia mitantaran'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a hoe ahoana ny famakinan'ny W eo amin'ny jiosy de ny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinany ina moa ny W amin'ny jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jerevantsika ato le izy a fahitako le izy zany azo dareo ampidirina am'izay ity a dia Wikipédia te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikaroana mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakinany W izy zareo a de ny famakinany W izy zareo a ty tany amin'ny taona moins 200 tany a ary zareo Sophie Jiosy no noratra an'ity Sophère Jiosy de hoe Sophère de le mpanoratra ny Sefer Torah de raha hoe Sophère amy zareo de reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200 io hitantsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0 taloha zay reto hoe BC io zany talohan'ny le BC io zany l'an 0 considéran'io a de talohan'ny l'an 0 zany ny daty a moins 200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakina ny lettre W amy zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any amy zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny de tsy hanao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalàna zany satria izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay hitantsika eto zany lay vava ty zao lettre vava teo ndesatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu a de mampiandra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika tany de mahafantatra hoe marina ny teniny Elia ambassadeur ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambony tsika mahita hoe aketsika Israël description of that followers pronunciation of moderne standard Israël hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny disoiny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be sotra hoe prononciation io raha tsy mety eny angitsy anao de fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu a araka ny fanononany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy a Israël hébreu io lettre hébreu zany izy ty Israéli hébreu zany hoe teny hébreu zany izy ty a de nanao fanambarana ny hébreu zany fa tsisy afaka iady aminazy fa izy manana ny teniny ho ay ohatra anao zao malagasy manana fomba fiteninao eno ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka etiny fa makinay io de tsy idiranao lalina zay fanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy pitenenany zareo zany a ka nandeha mahitsy a tahaka ny Eliasa de miteny hoe zao ny famaky an'io a de tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina de tena tsy manota intsony ao aorianan'izay eo a le lettre vava
de io le soratra vava hitantsika io a de io le hitantsika fiteneza vava de fomba fanoratana io v as in vogue zany hoe veny famakeny izy io zany ato mantsy prononciation to ambony ato hitanao tsy prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'ny fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue de vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre v donc io zany ny fiantsony lettre vavy amin'ny teny hébreu araky ny nanonany Abraham sy Moshe anazy de v ny fiantsony an'le w iny fa tsy w ohatra ny nataon'ny sasany fa tena v direct mihitsiny raha izay jery encyclopédie anakaiky ndray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika izy fa Wikipédia io eo ambony io hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zay hitantsika tsara wikipedia.org zany zay hébreu alphabet de mazava tsaranao zany fa resaka alphabet tia araka ny alphabet hébreu de jerynay tsika Wikipédia anankiray indray araka an'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty ary izy ty izy de navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananéenne, phénicienne, ramienne ary hébreu zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ty zany de avetsika tsara eto alphabet hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abraham eo wikipedia.org hitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ty de l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonant zany hoe abjad de ato ambany eto am'izay tsika zany ijery am'izay tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 ndray niseny izy io de hojerevantsika ndray ny fanononana tamin'izany fotoana zany de ahoana ny fanonona ny lettre v de anao jerevantsika ato indray izy ny fanonona ny lettre v io zareo de ity ndray le vavy ty io le vava o WAW de ahoana ny fanoratana anazy ny fanonona anazy io v mivaravara be mifanonona anazy v de ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany de son an'le izy mihitsy ato hoe phonème hoe rehefa miantso an'io nom io anao de ohatrany ahoana ny nom io de hoe v tena v mihitsiny v fa tsy hoe o fa v va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème izy io v mivaravara be io motoka fahitanao ndraiky io v io zany ny fiantsona le vavy io v de io le vava io ny phonème izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasiny lena izy de v ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava de tena v mihitsy ny fiantsonana azy ndao ary ivehinantsika am'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivehinantsika am'izay izy satria efa nalaitsika sary le izy de melony akatsika sary anazy de leo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo de fafatsika aloha ty zao de aventsika vaky soratana am'izay izy daoarany ty zao le voalohany yoda de he de ny famaky any ty ozy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky any ty de ty zany de ny famaky any ty ahas zay ny famaky an'io toko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra le izy de tena ho soratatsika amin'ny normal de lasa mivadika hoe ya soratatsika eto am'zany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe Moshe ny antso an'io de tsy azonao lavina fa rehefa mahita an'io forme io anao zany de ihany fiantsony dadabe Moshe an'io de etindray tsika ary am'le W aloha ratsika sary ty aloha de nefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo de nefa tsika any iny zany io le hafa tafiditra mamoaka sary ndray tsika zany lay WAH
fa vetsika soratana foana aloha izy efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy hoe iode de hea de vava de he ahoana reny fanonana nyty de tsika teo nahita tsara fa ny nananonana ny zareo hébreu anio de nataony hoe WH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration de ny hébreu nametraka mihitsy ny fanonana nyty ve tya vo hitatsika teo mihitsy ataotsika maintsomaintso tsara mihitsy ity ozy izy ny famakina an'ity dia v no zany zany rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe v de a de h zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataotsika normal am'izay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'izay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny hébreu va de apitsika an'ity am'izay apitsika an'ity am'izay eo anolonany ity nefa ny famakina an'ity ozy zareo hébreu de atao hoe ya grec ah ya de rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataotsika mavomavo ya de voalohany zany le iode c ary va VAH io le yava antonon'ny dadabe Mosea yava zay hitatsika zao le fanonana ny 4 lettres hébreu les 4 lettres hébreu zany hoe anarany hébreu zay miteziny anarany Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama nanonana an'io anarany hoe yava io de ny fanonana le lettre hoe iode e vava e ozy ny hébreu de yava ny fanonana an'io de tsy misy hafa firenena mahazo manovana zany satria zareo tompony no miteny an'izay dadabe Abrahama ny antso an'io Mose ny antso an'io de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony yava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy anota intsony tsy teo vereny amin'ny fahaverizana mandrakizay de manatona n'io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Mose nantsony Abrahama am'izay io ny nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sarindray tya raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny efa tsika niany iny zany verina am'izay tsika zany am'le tena soratra hébreu ndao ary Exodus chapitre 15 verset 3 Exodus chapitre 15 verset 3 de zao ndray moa zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina ty teny hébreu ty zany io zao le teny hébreu ty zao le terme hoe yava de jerevantsika inona mivaky n'io teny io yava ish milshama yava shmo de jerevantsika ny dikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany nefa tsy existe zay terme zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe tao zany de zao ny teny ato hoe yava izy manno voa adiako amin'ny teny malagasy de hoe yava dia lehilahy ho amin'ny mpiady izy zany dikan'izany yava izy his name yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso tony avy to satria tsy izy ireo teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana io mandika teny io fa ny original teny original teny yava is milchama yava shmo original fa transcription mbola tsy complet de zay natonga anazy ny complété ke zao ny tena fiantsonan'io ary zao ny tena anaran'io amin'ny Jiosy de dikany shmo anarana zay no mahatonga anazy hoe yava is his name dika name zany anarana zany zany hoe yava no anarana hitanao zao ve na ny katolika romana koa nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romana nanao yave de samy lasa mpanota dao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba ina ny etsonareo any samy manontany tena dolo nareo any hoe iza le natsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky soratanareo any nareo rehetrarehetra
fa ny bokyny jiosy dia milaza sady afa-pahotana sy tsy manoteny tso zay miaraka amin'ilay anarana nyteneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose. Ny anarana nyteneny dadabe Abrahama dia Yahva, ary ny fiantsoana n'ilay ray anaran'ilay ray amin'ny voalohany hoe Yod-She dia hoe Yah. Dia izay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yahva. Ary izay niantso an'izany anarana zany dia lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manotany intsony ary izay ny planin'io Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanotany olona, ho lasa tanteraka ny olona, ho lasa olo-marina ilay olona. Tena manana ny fiainana manak'izay. Anjaranao izay mahaino anary aloha zany zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao, mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao. Zay na tonga nanome an'ilay daty teo, zay na tonga nanome an'ilay daty teo hoe jereva amizay ilay anareo izy natsoanareo any. Nanome daty aho zao ho an'ny Sefer Torah ny jiosy momba ny Abrahama, momba ny Mose. Dia nanome daty koa dia samy mandray resona amin'izay satria samy nandiso daholo ingeny ireo olombelona rehetra. Nanome daty koa ny bokin'ny Silamo hoe tany amin'ny taona plus 600 vao navoakan zareo. Dia iza zany no anaranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao. Dia valiny raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original dia ho afaka amin'ny fahotana ianao tsy hanota intsony ianao ho lasa parfait ianao ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao. Zay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza ilay anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina fa ny ankoatran'io dia tsy izy daholo. Dia mazava ho azy ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yahva. Ary nantsoiny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24:4 ngamany izy. Isaia 26:4 mosa 24:4 tsy tadidiko tsara izy. Isaia hoe natsoiny Isaia mpaminany mihitsy izy io. Zay vako rahato ilay izy. Isaia 26:4 ilay izy fa tsy 24:4. Isaia 26:4 mijerevantsika kely bokin'ny Isaia toko fa 9:20 dia voateny ato mihitsy araka ny transliteration sy ny phonème zany mazava ho azy miaraka amin'ireo. Isaia 26:4 ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy. Sefer Torah ny jiosy dia vaketsika ity io izy io. Io zany ilay rangotra koa ny jiosy io io ilay soratra ny jiosy io fa tsika tsy andany ihany rehefa misy dikateny to akaiky ito dia aleontsika mandika an'ilay dikateny. Abitso va Yahva adeyad ki bia Yahva. Io izy io fa mitambatra tsara io Yahva. Tena mazava be mihitsy io. Tena ny anaran'ny dada Yahva zany dia hoe Yahva. Ary tena miaraka tsara izy io. Io rahantsika mahita be mivandravana hoe araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy dia tena atao hoe Yahva mihitsy izy. Rahantsika nahita teo nao ke jevantsika tsara ilay soratra io tsika hoe Yah zao ty dia ny toyny ty Yahva. Ito ilay soratra ito dasikely fa disitsika no le to alefa amin'izay ty any iny tafiditra any iny dia ty ilay soratra zao ty io tanareo io zao le Yah ty ambony ty ambony ty zao le Yah io ampovoany io izy io dia midina atao ambony satria droite vers la gauche dia ty le toy ty Yahva ty ambany ty io zany le Yahva fa tena milahatra tsara mihitsy. Dao alaiko sary dia mihinanareo dia hitanareo tsara fa dia hoe tsy tanainga izy zany dia ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yahva io zay ty zao le Yah ty io le Yah dia ty nytoyny rehefa avy eo io nytoyny Yahva zay. Dia hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yahva. Ka izay ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama Yahva no anarany. Dia matoka zany fa voaraintsika amin'izay ilay hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama izay nitonoiny dadabe Mose ary nomeny Elia teto amin'izay ny fanazavana ilay anarana jiosy
zay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur ane tsy manota intsony dia izany anarana zany no antsoina hoe Yahva Andriamanitra Abrahama. Io zany rehefa tsy niantso an'izay ianao dia diso io Andriamanitra anao io. Niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary vao fitaka ny teny izy dia ifitiavana moa ny Elia miantso antsika sady misintona antsika iaino hoe jereva Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io. Dia ho jerevantsika amin'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Moshe tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery tany tsisy talohany. Ny bokin'ny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany tena taoriana elabe fa ny bokin'ny Joseph Torah kosany tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay nitraneny indrindra azako anao zany tsy azo toerina zany le teny dikan'izay fa ny marina zany dia ny tenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Moshe ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe Yahva. Vonjerevantsika teo zao zay ahitantsika teo donc nampikely an'izay teny zay aho hoe faranako anazy zany amin'izay mba afapo tsara mihitsy nareo nao jerikely amin'ny dikateny gasy aloha dia zay ho avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy somary kalika kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 oke tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toy ny teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 dia hitantsika ato fa tena niantsonarany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny anarana hoe Yahva. Renaka izany izy teo Vingtième 33 nijerevantsika fa tsy 23 21 33 nijerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 21 33 angaman'izay 33 iaty izy ty indray le rangotra koa ty dia io no anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetaka io ampovoany io le iode he vava he io le alphabet hébreu Yahva zany anarana izy io. Hitantsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 dia mbola miteny mihitsy hoe Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bshem Yahva Eloham Elolam safady indrindra io le terme hoe Yahva foana zany hoe Abrahama zany dia tena niantso mihitsy le anarana hoe Yahva. Aveka tsika indray miteny Anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahva the everlasting. Any hoe niantso naran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana ananka io zany ataontsika malakilaky ny dikateny satria asa lavitra ny teny zany. Zany hoe io zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe Abrahama dia tena niantso toko sy andininy telo zao nomeko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 dia Genesis 13 dia tena hoe Genesis 21-33 ny farany hoe tena niantso an'io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra Abrahama zany zay tany amin'ny taona -1900 sy Moshe tany taona -1200 -1300 tany hoany dia tsy izy anaran'le Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekenao diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resaka inona fa hoe andao vonjena ny fanahinao. Rehefa teo vonjena zany ny fanahinao dia maiza menao zay. Rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao dia aza rina dia vita fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia fa famonjena nataon'ny Elia anavotranao. Hijerindre tsika manaraka zany hoe dia inona ny toy izay
satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay teny Andriamanitra Abrahama zay de nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io ary aiza ny teny enona farany, iza ny tokony menona amin'ny farany zany. Resatsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety ho rapitso mety ho afaka pitso fa teo zany de fandeha de enotsika indray toy hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay, nakaiza izy, iza no mitondra an'izay mbola famarinana zay, aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io de atsika moa fa niaraka tamin'ny Mose de ahoana zany ny toyny raha am'izao vanantsika zao aiza no ahitana-n'io Andriamanitra Abrahama io de valiny miaraka amin'ny Elia izy am'izao. De zay zao toriko aminareo zao fa mandrapatonga ty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikekely fa tandroantsika ao mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama de manana le Andriamanitra antsona ny anarany hoe Yahva ary ohatr'izay koa Mose Yahva tao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva. Zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafaly tolo hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araby ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga amonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny ovonjena ary tsy anaiky tsony ho volony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena atsika tsy misy tokony atahorana tsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tonga avy anatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny teny Elia ary voninahitra ho an'ny dada Maria Yahva, voninahitra ho koa an'ilay mpamina ny faran'izay ny rany resatsika mihitsy ny momba ny mpamina ny farany io ary ny mpamina ny faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahosoa. Ary jerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahosoa io ho tonga any mantsy tsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io, inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika de satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony ary ny olona hitanao mitoreto Elia ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarany amin'ny dada Maria Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho an'ny dada Maria Yahva ary efa afakitsika sotra betsaka dada Maria Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada Maria Yahva aza vela vonoany devolontsony ny olona fa ampy zay be zay efa maty leona tsipondreony amin'ny elo any zay vonjeo ny olona dada Maria Yahva zany ny angatany Elia amina hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenyilay mpamina ny farany izay mbola ho azy avy aiko hatramin'ny Tsipriany mihitsy miatsarany zany mpamina ny farany zany Yahosoa manana dada Maria vao maneho ny voninay tao sy ny herinao amin'ny anarany Yahosoa. Halleluja, amen. De mirary soatsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizany fampianarana amin'ny manaraka indray veloma tomboka.